baka isika dia misaotranao trany izay ry Jesosy tomponay io noho ny fitiavanao anay atrany ka nazahoanay indray ity fotoana mamy ity izay andrenesanay ny teny masinao dia ataovy mazoto mandray anao amponay mandrakariva izahay aoka tsy ataonay angovava fotsiny fahafantaranay anao mpamonjy fa tena iainanay sy tena horaisinay ao amponay tokoa ianao voninahitra ranay zavavaka izany resaka lalady malala ho amin'ny rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho toriana amin'izao alahady fa 14 manaraka ny trinité izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Lioka toko fa 4 andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 30. Lioka toko fa 4 ny andininy fa 7 hatramin'ny andininy fa 30 toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io kosa Jesosy taminy ataonareo amiko tokoa izao bolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Jerenay fa nataonao tao Kapernaum dia mba ataovy ao eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany izay ankasitrahana amin'ny taniny. Fa lazaiko aminareo marina tokoa maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia. Raha nihantona ny andro 3 taona sy 9 bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy mba nirana ho amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho an'ny Zarefata avy amin'ny tany Sidona ihany dia ho an'izay vehivavy mpitondra tena. Maro ny boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nodiovana na dia iray akory aza fa namana Siriana ihany. Dia tesitra loatra izay rehetra teo amin'ny sinagoga raha nandray izany ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala teo amin'ny tanàna ary nitondra azy eo amin'ny tampony avoana ny orenan'ny tanàna mba azerany amin'ny antsana nefa izy namaky teo avoany ka dia lasa nandeha. Amen. Rehefa mandroaka devoly moa ny mpiandry ry sekolady malala dia ahoana no fiteny amin'ny anaran'ny Jesosy avaiza hoe avy any Nazareta izay mihitsy ankavitsiana angamba ny mpiandra manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fotsiny fa ny ankabeazan'izy ireo dia samy laza daholo hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta satria Jesosy dia avy any Nazareta tokoa. Dia ny tantara resahana eto dia eto a Nazareta. Ina moa mahaizazan'ity tanàna hoe Nazareta ity ary manina moa ny mpiandry manao an'izany hoe amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa minana tsy ataony avy any Betlehema na hoe avy any Jerosalema satria samy tanàna nisan'i Jesosy daholo ireo. Jerosalema i Nazareta dia ilay tanàna nabean'i Jesosy tsy tao izy niteraka fa tao izy no lehibe. Ary io tanàna io dia anisan'ny tanàna tsy dia malaza ohatry ny hoe Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe fa tanàna kely any ambanimbanivohitra any izy io. Dia ampiasaina indrindra izy io hanandratana an'i Jesosy taty aoriana. Fa niesoana aloha izy tamin'ny voalohany satria ilay Nazareta tanàna ambany dia ambany fa taty aoriana izy nanandratana an'i Jesosy. Izany hoe raha tena marina izany filazana hoe Jesosy avy any Nazareta tamin'ny voalohany dia fanambaninana azy. Fa taty aoriana lasa nampisandratra azy ilay anarana satria hitana izy azy any Jesosy. Izao anefa raha jerentsika ny zava-misy dia ny olona amin'io tanàna io anefa dia tsy manaiky an'i Jesosy ho Mesia. Tsy manaiky an'i Jesosy hitompo satria izao rehefa namaky teny tao Jesosy ka nilaza ny teniny ho Mesia dia hozy izy ny olona efa anga io tsy zanako Josefa ka zanako Andriamanitra ahoana indray. Dia izao namaliny Jesosy azy tsy misy mpaminany izay ankasitrahany ny taniny. Io ilay fitentsika andavanandro amin'izao hoe mpaminany tsy masina ny taniny. Inona ny tikambara? Ny olona zany matetika dia tsy ankasitrahana ao amin'ny toerana misy azy. Na koa hoe isika matetika dia tsy mankasitraka ny olona ao amintsika. Toe-tsaina ananantsika io indraindray raha vao ny namantsika vao mba misandratra kely na hoe mba lasa lavitra dia tsy mba hampitsika, tsy mba hankaresitsika fa miala azy isika. Io dia toe-tsaina ananantsika io dia mampalahelo. Misy koa ohatra na tsy voatery olona fa zavatra. Toe-tsaintsika matetika hoe raha vao hoe vita gasy tonga dia ratsy izay.
raha vao zavatra vita eto Madagasikara dia hotsika ratsy izay fa na ny vela ihany ny zavalazaintsika fa zavatra tsara. Za tsy miteny hoe tsara daholo ny vita malagasy a, za tsy miteny hoe ny avy any ivelany ratsy koa a, saingy izao misy toe-tsaina antsika hoe malagasy tonga dia ratsy tanteraka. Nefa dia izao no lazaiko atsika ny mahatonga ny zavatra vita malagasy ratsy dia no toe-tsaintsika ihany. Tsika ihany no manambany ihany ny zavatra vita eto an-toerana dia lasa ratsy ho azy ilay izy. Dia noho izay toe-tsaina izay a dia lasa tsy nanaiky an'i Jesosy ho tompony, lasa tsy nanaiky an'i Jesosy ho Mesia ny olona avy ao amin'ny tanànany, ny avy ao aminazy mihitsiny a, fa ny olona avy any ivelany indray ary no lasa nanaiky azy ho tompo. Mitandre mary resaka lalady malala. Fa isika zao dia anisan'ireo malala an' Jesosy voalohany. Isika dia ampianarina ny soratra masina isan'andro isan'andro isaka Alahady. Ka move tena miaina ny soratra masina isika, move mandray an' Jesosy ao am-pontsika tokoa isika, sady efa zarana fotsiny ny fahalalantsika an' Jesosy. Andrema, sao dia le olona le tsy mianatra isika Alahady, sao dia le olona tsy zarana malala an' Jesosy, sao dia reny indray no voavonjy any herinany, fa isika malala an' Jesosy indray a no tsy ho tafiditra ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana ny sy fiombonana avy an-tany masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Mandre ny teninao isan'andro izay ry Jesosy, fa tsy isaka ny alahady tokoa azy. Ka mangataka aminao izahay. Aoka iainanay izany dia atao mandray anao amponay izahay. Fa aoka tsy ho fahazarana fotsiny ny fandrenisanay ny teninao. Amin'ny anaranao mavonjy nanaovana zavavaka izany. Amen. Réunissons-nous dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ce moment que tu nous as donné. Faites que ça ne soit pas une habitude pour nous de t'écouter. Faites que nous soyons toujours prêts à t'accueillir dans nos cœurs et que entendre ta parole ne soit pas une simple habitude. Entends-nous, Seigneur. Amen. L'écriture sainte qui nous sera donnée aujourd'hui est écrite dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 4, verset 23 au verset 30. Luc chapitre 4, verset 23 au verset 30. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus. Jésus leur déclara: vous allez certainement me citer ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi: nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum. Accomplis les mêmes choses ici dans ta propre ville. Puis il ajoute: je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. Je vous l'affirme, il est certain qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine s'étendit sur tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles,
mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman, le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces mots. Ils se levèrent, l'entraînèrent hors de la ville et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Amen. Lors des exorcismes, que disent les bergers lorsqu'ils chassent les démons? Au nom de Jésus de Nazareth, exactement. Peu d'entre eux disent au nom de Jésus. Mais en général, ils disent toujours au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Où était né Jésus au fait? À Bethléem. Alors pourquoi on ne dit pas au nom de Jésus de Bethléem? Ou encore au nom de Jésus de Jérusalem? Parce que Jésus vient de Jérusalem et de Bethléem. Ils étaient tous dans ces deux villes-là. Pourquoi on dit de Nazareth? Parce que Nazareth, c'est la ville natale de Jésus. Plus exactement, la ville où il a été élevé. Il n'était pas né dans cette ville-là. Mais toute son enfance, pendant toute son enfance, il était dans cette ville-là. Malheureusement, les gens de cette ville-là ne l'ont pas accepté en tant que Messie. Au fait, cette ville-là, c'est une ville méconnue, peu populaire. Par exemple, ici en Madagascar, il y a des villes très populaires. Antananarivo, bien évidemment, Tsirabe, Mahajang, Diego, et tout ça, on appelle ça des villes populaires. Beaucoup de gens les connaissent. Mais Nazareth, c'est une ville à la campagne, que peu de gens connaissent. Donc, dire Jésus de Nazareth, en fait, c'était pour se moquer de lui. C'était pour le dénigrer. Parce que Nazareth, c'était une petite ville. Mais à présent, on utilise le nom de Nazareth pour dire que Jésus était un grand prophète. Voilà pourquoi les bergers utilisent ce nom-là, au nom de Jésus de Nazareth. Mais les gens de Nazareth n'ont pas voulu prendre Jésus comme, n'ont pas voulu recevoir Jésus comme le Messie. Ils ne connaissaient Jésus qu'en tant que fils de Joseph. Ils ne savaient pas que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Or, cette mentalité-là, nous aussi nous avons cette mentalité-là. Et ça peut causer de très mauvaises conséquences. Parce que si nous n'acceptons pas Jésus en tant que Fils de Dieu, nous n'aurons pas la vie éternelle. En fait, on a déjà la vie éternelle depuis le baptême, mais nous ne pourrons pas l'avoir définitivement si nous n'acceptons pas Jésus en tant que Fils de Dieu. Cette mentalité-là, nous l'avons. Vous allez dire, mais si on sait que Jésus est le Fils de Dieu, si on sait que Jésus est le Seigneur et le Messie, oui c'est vrai, mais peut-être nous le savons seulement, mais nous ne le pratiquons pas, nous ne le montrons pas dans nos actes. Donc nous devons faire attention, comme ces gens de Nazareth-là. Eux, peut-être, ils ne savent pas que Jésus est le Messie, mais il y a des gens qui savent que Jésus est le Messie, mais ne l'acceptent pas. Il y a par exemple, parmi nous, dans l'église, il y en a qui viennent tous les dimanches, qui écoutent les prédications, qui écoutent l'écriture sainte, et pourtant, ils ne mettent même pas en pratique l'écriture sainte qu'ils écoutent. Ils conservent leur propre comportement habituel malgré les prédications du pasteur ou ceux qui font des prédications. Et pas forcément avec les personnes, pas forcément avec Jésus, pardon. On a également cette mentalité pour les personnes qui sont dans notre entourage. Par exemple, si on a des amis qui deviennent, par exemple, qui deviennent célèbres, qui deviennent des artistes, et qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on ressent? De la jalousie quelquefois. Parce que nous ne voulons pas que nos amis deviennent supérieurs à nous. Et pas seulement avec des amis, également avec des choses. Si par exemple, on pense à nos produits locaux, dès qu'on dit des produits vite à Malagas, c'est-à-dire faits à Madagascar, certains d'entre nous pensent que c'est tout de suite mauvais.
que les produits locaux de Madagascar sont mauvais. Je ne dis pas que tous les produits de Madagascar sont bons. Et je ne dis pas que tous les produits de l'étranger sont mauvais. Mais il y a des produits à Madagascar qui sont bons. Mais c'est à cause de nous qu'ils deviennent mauvais. Parce que nous, on les dénigre tellement, les produits locaux, que personne ne sera intéressé. Faites donc attention. Ne faisons pas comme les gens de Nazareth. Soyons toujours prêts à accueillir Jésus. Soyons toujours prêts à l'accueillir comme notre Sauveur. Montrons-le aux gens. N'écoutons pas seulement l'Écriture sainte, mettons-la en pratique. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Soyons réunis dans la prière. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Et nous demandons ton aide pour que nous montrons à nos amis que tu es vraiment le Seigneur. Faites que nous ne le faisons pas par cœur seulement, mais que nous montrons à tout notre entourage que tu es bien le Fils de Dieu. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso